raha rahampirenena tsy mandeha ary ny fanagadrana ampizay iamafy ny tolona. Asandahalo eto Madagasikara mampivarahontsana tsenitsaha mitombo. Herinandro nitiry sy ny mpanazava miompana amin'ny fanabeazana ary ny fitaizana hatrany. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsotiako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga sondra ianao atao anatin'ny fampirahalaam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Faraky ny efa notanterana tamintsika omaly dia misy mangalatra sady ny vy amin'ireo fasana eny amin'ny firaisapo. Androany dia niresaka taminay amin'ny zava-misy marina eny antoerana ny fianakaviana izay nanam-pahoriana iray. Ny antsiprian'izay ry eo amin'ny rindran-tsary ny toky raha marolahy. Omaly no fantatra fa misy mangalatra sady ireo vy amin'ny latsatsimenitra na ny beton amin'ireo varavara-pasana ao amin'ny fasan'ny firaisapo etsy Anosiala Ambohidratrimo. Olona tonga andevina teny amin'izany toerana izany no nampandre tamin'ny tambajotra tserasera zava-mitranga. Mahagaga tokoa ny zava-mitranga satria vao vetivety no nisokatra ny fasan'ny firaisapo andevenana ireo razana voamarina fa maty ny valana retina coronavirus ka tsy afaka miala any faritra Analamanga. Fianakaviana hafa izay sendrana ihany koa dia nanambara tsy vitan'ny fangalarana vy ihany fa manasarotra ihany koa ny fahazahoana alalana andeha andevinao. Zay moa zany nandevina teny amin'ny fasan'ny firaisapo teny Ambohidratrimo ny alahady Pentecote teo. Dia efa naka-rendez-vous zany zay, tsy hoe naka-rendez-vous satria ny inona moa izy teo, ny zoma atoandro ilay olona no sabotsy atoandro ilay olona no maty. Dia tokony no alevina tamin'iny andron'iny ihany, nefa ilay fikarakarana ilay taratasy dia tsy vita ilay izy. Dia tsy maintsy ny andro lahady Pentecote ilay olona vao nalevina. Dia noho ny tonga teny zany zay teo any tokony tamin'ny 10 teo ny fandevenana. Dia ny andra ilay présidente Pokotany moa zany. Dia tsisy olona mihitsy teo amin'ilay toerana aloha. Dia avy eo nitady an'ilay carte mobile. Dia nahita an'ilay carte mobile ihany dia izy indray niasa ilay présidente Pokotany. Dia tonga ilay présidente Pokotany mety afaka adiny iray teo. Dia niditra izay. Dia rehefa niditra amin'izay zay nandevina zay moa zany teo amin'ny sabon'ny olona 7 teo, 7 mihitsy izay no tao. Dia nisy razana anankiroa tao aoriananay. Dia tonga teny atoerana amin'izay zay. Tsy misy olona miandra ilay toerana nefa iaraha malala ngambany fa ny olona levina eny dia ny resaka matin'ny Covid ngamba 50%. Ilay resaka fahasalamana zany. Ohatrany hoe na tonga zany ianao na sanatria avy na ary na tsy maka rendez-vous ary zany ianao fa tonga eny. Dia tonga dia mandevina fotsiny mety eto satria tsisy olona miandra ilay toerana. Dia amplisin'izay ilay fasana efa ohatrany hoe zara fa vita zany ilay satria tsisy 2 metatra sasany kory ny alalan'ilay izy ilay beton anaovana ilay sary mbola malemy dia misy mangalatra sahady ny saron'ilay vy ka miangavy ny tompona andraikitra zany raha mahita an'ity mba hijery akaiky an'izany fa na ireo olona eny amin'ny manodidina arany dia mitaraina na ireo carte mobile arany. Manay any mety sy ny alatra tao lapaty ihany koa araka izany ireo fianakaviana manana razana amin'levina amin'ity fasana vaovao ity. Tena miaya mihitsy ka ary betsaka ny olona mieritreritra zany izay olona tonga nandevina teny zany dia niteny an'izany daholo ka zay le resaka iny narazana sanatria narazana arany le resaka sécurisation an'ilay toerana aloha dia tena zara fa misy 2 metatra mahery angambany. Dia raha ohatra zany ianao ka hoe hiditra ao arana na tsy mivoara ilay vavahady dia afaka misaoty an'ilay tamboho. Mampametram-panontaniana ihany ny tranga toy izao. Tsy noeritreretiny mpitondra fanjakana ve ny tranga-javatra toy izao. Etsakilany koa fa antrana ve toe-tsaina ve no mahatonga izao tranga mampalahelo izao. Misy mihitsy aza ireo manao sangy zari-tenany ny amin'ny hoe hatrany am-piasana avy ve no manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ho an'ny malagasy anefa ny fasana dia manana ny toerany sy ny asiny. Fandeha tanterana aminao indray ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny Omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity. Efatra no maty ny valanaretina coronavirus Omaly ka ny 3 tamin'ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa raha toka tany amin'ny faritra Atsimo-Andrefana ny iray. Hatreto dia amin'ny totaly 700 ireo namony ainy vokatry ity valanaretina ity.
Araka ny tatitra navoaka ny teo anivony hainao manjery-panjakana dia 570 ireo tranga vaovao ka ny 730 dia avy eto amin'ny fatra Analamanga avokoa. Ny iray kosa dia tany amin'ny fatra Atsinanana ka ny 3 tany Boeny, ny iray tany amin'ny Vadivavy Fidivinany, ny iray farany kosa dia tany Iorombe. Misa 900 ireo marary mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny toerana natokana ao amin'izany ka ny 420 amin'izy ireo dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe forme grave avokoa. Vaovao ny toe-karena kosa indray efa maherin'ny 20 isanjato izao ny fitarainana voarain'ny mpiara ny zony mpanjifa amin'izao fotoana izao noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy misy miaina nefa ny fitarainana hoy ny mouvement des citoyens contre l'inflation na ny MCI vovonana iray moa izay miaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara. Arao ny fanidadiana nataony Jessica Miray teo amin'ny saritry Indrantsary ny Mateo Prince. Vovonana miaro ny zony mpanjifa ny MCI mandray ny fitarainana mikasika ny fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara. Hatramin'ny fiandohany taona izao, efa mihoatra ny 20 isanjato ny fitarainana voarain'izy ireo noho ny fidanga ny vidim-piainana. Vary, solika, ny entana fampiasa andavanandro ny tena mampikaikaika ny malagasy. Vary izay mbola manodidina ny 500 hatramin'ny 507 ariary ny kapoaka amin'izao. Raha tafiakatra 7 arivo hatramin'ny 9 arivo ariary ny litatry ny menaka, raha 10 arivo hatramin'ny 4 arivo ariary izany ny fiandohany taona. Indrindraindrindra ny eo amin'ny resaka vidim-piainana. Ny solika ihany koa tsy adino satria tsy arakaraka ny eritreretan'ireo mpanjifa malagasy ny kalitao sy ny vidin'izany solika zany. Eo ankilany vary izay mbola eo amin'ny 507 ariary ka hatramin'ny 509 ariary ny kapoaka. Zay ny zavatra misy amin'izao. Tsy eo ankilany ihany koa ny menaka izay efa nanaovana publicité be hoe hidina ny any amin'ny 4 arivo ariary kanefa efa mihoatra ny 7 arivo ariary zao ny litatra. Tafiditra ao anatiny zany atao hoe adidin'ny mpanjifa ny miteny, ny mitaraina. Aza matahotra zany isika mpanjifa ny miteny ny zavatra misy fa tsy hoe akory hoe matahotra izay so de ho gadraina hoe lalàna zo ao anatin'ny lalàna ny zotsika mpanjifa malagasy. Dikany tsy tokony atahotritsika ny teny zay zavatra misy. Raha 20 isanjato anefa izay fitarainana voarain'ny MCI, aiza izay vahaolana avy amin'ny fanjakana? Verenjavony fotsiny ve izany? Na ny mpiaro ny zony mpanjifa aza mametra-panontaniana amin'ny hoe voaven'ny fanjakana ve ny asany? Raha izao fiakaran'ny vidim-piainana efa ho isan'andro izao? Dia izay le hoe tsisy miaina. Fanontaniana mipetraka dia izao anankiroa. Tena tsy miaina ve ny fitondram-panjakana sa ve hoe tsy mahafehy ny asany ataony ny tompon'andraikitra sy ny mpitondra ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Fa raha zavatra misy teto miakatra ary miasahirana dia miamahantra ilay mpanjifa malagasy. Nefa efa mividy miena dia eto zay mbola apetrako indray mifanontaniana hoe voafehanareo tompon'andraikitra ve izao fiakarany vidin'entana efa mampijaly ny vahoaka malagasy zao? Move ianareo ao mahay mijery alavitra sa ve hoe tena miendrika anareo ve mitondra an'ilay firenena? Fa hatreto dia io tsy fitenenan'ny vahoaka malagasy io amin'ny ora farany io tsy apozina indrindrandrindra rehefa any amin'ny fifidianana any. Fa andro sisa ny saina dia higadona ny fetin'ireny eto Madagasikara. Efa hita mitobaka eny an-tsena rehetra eny ireo karazana entana azo atao fanomezana ho an'izy ireo. Nambaran'ireo mpivarotra nefa fa mangina tanteraka ny tsena hatreto raha oharina tamin'ny taondasa raha araka ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazetinay Miala Ranombana teo amin'ny Indrantsary ny Tahiriny aina.
Amin'ny alahady 17 ny volana Mey izao no ankalazana ny fetin'ireny. Na dia efa nisy tamin'ireo olona azy no nijery fanomezana natokana ho an'izy ireo nanomboka tamin'ny herinandro lasa iny dia nambaran'ireo mpivarotra fa tsy misy ny tsena hatreto raha oharina tamin'ny fetin'ireny hatramin'izay. Ankoatran'ny fitoeran-tsary, ny akanjo sy ny kiraro dia anisany be mpanontany sy hita betsaka eny an-tsena ihany koa ny kojakoja an-dakozia. Mbola maivana be ny tsena fa mbola tsy dia metsena ny olona mety fin de semaine amin'ny zoma na alakamisy any. Misy mividy kelikely aloha ny firesaka fety de mera. Ny ambany indrindra 20 000 de 25 de 40 de 60. Malafo eo amin'ny 10 € isan'andro na ohatr'izany. 10 aloha 10 malafo 10 nanomboka tamin'ny herinandro. Zaza alasy de 15 ans an'ireny tena mividy 20 ans ohatran'izany. Ny tsena aloha raha nioharina amin'ny isataona dia tena hita hoe tsisy sady na te hividy ny olona hita hoe tsy manam-bola. Raha isataona zao ohatry zao tena hita hoe fanaretsaka ny olona mividy fa zao tena hoe tsy manam-bola ny olona na te hividy ary izy hita hoe tsy ao mihitsy fahefana mividy izany. Niova ny tsena. Ny amidiko izany kojakoja an-dakozia. Ny tsena moa izany tsy misy satria tsy manam-bola ny olona. Le asabotsy alady le atao mahay dia tavana kely moa nakato mifandrakana dia tsisy mihitsy ny tsena, tsisy petsena mihitsy, tsisy mpandalo mihitsy. Za zao tsy vaky lovy zao tsika miresaka zao. Zao ny tsena dia tena tsy mandeha mihitsy nefa ny herinandro tsy atongava fety de mer ohatry zao dia tena mba toky mba mandraindray ihany zany fa amin'izao dia tena tsisy tsena. Ary raha le resaka hoe mahasarika ny olona mividy zavatra zany amin'izao aloha dia tena mbola tsy hita mihitsy zany hoe inona ny tena hovidian'ny olona ho an'le reny. Fa ohatranay zao kojakoja an-dakozia fa midinay isataona fa efa mba hoe misy mividy. Fa angamba ny hatramin'ny misy ny le hoe tsy mivoaka misy ilay fiboahana asabotsy lahy dia mety eo amin'ny vola sisa no atolotry ny olona raha misy no atolotry. Efa manomboka tamin'ny herinandro iny dia efa misy mamomono kely ihany fa tsy beta be. Fa tsy aloha ny fandehan-tsena amin'ity herinandro ity na entana tsy. Reny cadre reny zao mibetsaka mpamono. Affaire 7500 ny ambany indrindra. Ny ambony indrindra arakaraka ilay kadao finosiny. Tsy voafetra ilay izy indraindray mamono anankitelo, efatra. Ny andron'ny rahampitso alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao no andraindrain'ireo mpivarotra halafosana ho amin'izay fiatrehana ny fetin'ireny izay. Raha efa tsy azo hivarotana indray ny faran'ny herinandro izao no ny fihibohana tanteraka. Nambaran'izy ireo anefa fa ny andron'ny asabotsy mialohan'ny fetin'ireny io no tena mampandeha ny tsena. Vaovao fanatanjahantena kosa indray dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny komite olympique Ivandry Androany ny fédération malagasy ny taranja fibatana Vojamby na ny haltérophilie izany. Mikasika indrindra moa ny olana goavana sedrain'ity taranja ity amin'izao fotoana izao no antony ary ihany koa ny fanaovany mpitondra fanjakana anjorom-bala azy ireo. Teny antoerana nanao ny fanadihadiana Anjavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Teto Madagasikara no saikana tontosana ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny taranja fibatana Vojamby araka ny tatitra navoaka ny filan-kevitra minisitra ny volana febroary lasa teo. Nilaza nefa ny fanjakana taty aoriana fa tsy afaka tao eto Madagasikara indray izany fifaninanana izany. Teo aloha dia efa kivy reto atleta malagasy sy ny mpitantana ity taranja ity satria tombono antsika raha teto no nanatotosana izany. Voatery nitady vahaolana hafa araka izany ny fédération sy ny filohan'ny komite olympique teto Madagasikara ka tapaka fa hoaken'ny ano atao ny fifaninanana. Akora nefa ny agagan'ireto atleta malagasy reto sy ny fédération ity taranja ity fa foana indray ny Ethiopian Airlines izay sidina nitokana ahafahan'izy ireo namonjy fifaninanana lehibe io izay tokony hanomboka androany. Rehefa foana ny Ethiopian Airlines dia tsy misy zany efa tsy Air France sisa. Rehefa tsy misy ny Air France afa-tsy androany izay mandeha Paris, Dubai, Kenya dia ahoana moa zany no ahafahan'ny atleta andeha amin'izany lalana lavitra be izany. Dia mahatsara kamboty ny fibatana Vojamby satria tsy haiko na ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny misy eto amintsika na ministera ny baolina kitra. Satria rehefa baolina kitra ny resahana tsy hoe fialonana akory ny anay dia mandray andraikitra daoly ny manam-pahefana rehetra. Koa manao antso avo aminao zany dia matoa filoham-pirenena fa sanatria akory tsy hoe nanana foatana mahafaty ny fibatana Vojamby fa mba anisan'ny tondra avo ny voninahim-pirenena na tamin'ny Jeux des Îles dia voalohantsika
ary ny atsasaka meday nentin'ny Madagasikara mahery dia nentin'ny fibatana Fonjamby. Nambaran'ity filohan'ny Federasiona Malagasy ny fibatana Fonjamby ity hatrany fa isan'ny mitondra avy ny vonina pirenena Malagasy ity taranja ity hatr'izay nisiny. Manana ny toerany ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Ary mampalahelo anay koa dia ireo entraîneur izay tsy nandrianina tamin'ireo atleta ireo dia anisan'ny tsy manana hoentina hiady amin'ny fiainana na dia kely ara, nefa ny entraîneur vahiny dia karamaina vola be eto Madagasikara dia anisan'ny mampalahelo anay koa izany ka anisan'ilay ataoko ny fitempatitra hoe anakamoto ve ny fibatana Fonjamby amin'izao fotoana izao ka tsy misy na iray ara miasa aloha na mandeha ireo na tsy mandeha ireo fa dia mifanilika andraikitra ireo manam-pahefana. Raha mifanazavana hatramy moa dia hiteraka sazy goavana ho an'ity federasiona ity izao zava-misy izao raha toa ka tsy misy ny vahaolana aingana avy amin'ny fitonam-panjakana. Mbola tsy tara mantsy ho hatrany ny fanazavana raha hiditra amin'ny fifaninanana isika eto Madagasikara satria naembitra ny 7 Meo avy izao ny fifaninanana araka ny fangatahan'izy ireo tamin'ny federasiona tao a-Kenya. Akivina sy alahelo moa no tazana teny amin'ny endrik'ireo atleta malagasy raha nitava tamin'ny mpanao gazety androany. Fatafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny mpanazava maneran-tany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tahaka ny isa-taona dia misy hatrany hetsika entina hanamarinana izany andro lehibe izany na dia misy aza ny fiovana noho ny valanan-dretina Covid-19. Miala ranombana tahiriny aina. Tsy tahaka ny isan-taona ny fankalazana ny herinandro ny mpanazava izay nanomboka ho malalatsinainy 4 Mei ary tsy farana raha tsy amin'ny 17 ny volana Mei izao amin'ny ity taona 2024 ity. Noho ny fisian'ilay valanaretina Covid-19 mantsy dia izara roa ny fanamariana izany eto Madagasikara. Nampitondraina ny lohahevitra hoe ny roa impahazavana miparika ny fankalazana tamin'ity taona ity. Miompanhatrany amin'ny fanabeazana sy ny fitezana izany fankalazana izany. Izy ihany koa ireo sahanasa maro atao. Amin'ny fomba hafakely no anakalazana azy dia en ligne ho an'ireo izay tsy afaka miaona fa ho an'ny afaka miaona kosa dia afaka manatanteraka sahanasa. Ny dia ny fanehoana ny maizy azy ny fikambanana ary hainga amin'ny mpikambana tsirairay dia hiparika any amin'ny izao tontolo izao mihitsy. Miompana amin'ny fahaizana mitarika, fikirakirana ny teknôlôjia, ampahamendrehana, ny resaka sakafo ara-pahasalamana. Ankalazana amin'ny zoma ho avy izao ihany koa ny andro maneran-tany amin'ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana. Andray anjara ao anatin'izany ihany koa ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara sy ny fandaharana asa Yes programme na ny fandaharan'asa Youth Exchange South to South dia fandaharan'asa fifanakalozana andraisan'izy koa zazavavy 12 ka hatramin'ny 20 taona anjara aty amin'ny faritra Asia Pasifika sy faritra Afrika. Dia mandray anjara ao anatin'izany ny fikambana mpanazava eto Madagasikara nanomboka ny taona 2024. Maro hetsika atao ao ny fanamby lalao mahakasika ny vakana ho an'ny fadim-bolana, ao ihany koa ny fiofanana izay hotariny programme mahakasika ny fitantanana amin'ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana. Dia ao ihany koa ny horonan-tsara izay ho alefanay ao anatin'ny pejy. Dia ao ihany koa ny fanairana ny fiarahamonina amin'ny resaka fiovana toe-tsaina. Tsy mamelatra ny resaka ny fadim-bolana izany fa voajanahary sy ara-pahasalamana izany. Dia ny fampianarana sy fanomezana ofana ho an'ny ankizivavy sy ny zatovovavy mahakasika ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana mba ho ankizivavy zatovovavy salama tsara sy matanjaka izy ireo ary mahaleo tena ny amin'ny hoaviny. Ivona dia fikambanana maneran-tany ny mpanazava ary misionera frantsay no nanorina azy ny taona 1970. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona izy ireo amin'ity taona ity. Efa mahatratra 5,500 alina eo moa ny mpikambana ao amin'ny mpanazava manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vaovao tapatapany kosa indray nitsingerina androany ny 7 taona ny sekoly miaramila pirenena na ny CMP fianaratsoa izany. Raha ny tantara dia nandritra ny fanjanahantany frantsay tamin'ny taona 1370 no nitsangana voalohany ny CMP teto Madagasikara. Teny Betongolo nisy azy tamin'izany fotoana izany ary ny lieutenant Contave no lehibe ny tantana ny sekoly tamin'izany fotoana izany. Ny findra toerana tena amin'ny toby général de brigade raha kotonireny
Antonio Lucien tany fianaratsony sekoly ny taona 470 taoriana zaon'ny Madagasikara ny fahaleovantena. Manomana ireo zaza malagasy isehatra eo amin'ny maha-miaramila moa no antom-pisian'ny sekoly indrindra hiakatra amin'ny manamboninahitra ambony. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray lasa misy savorovory eo amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeana sy Bielorussia taorian'ny fampiatoana ny sidina Europeana tany antoerana ny alahady lasa teo. Ny iray ina amin'izy ireo ihany koa moa ry zareo Amerikana ary mety hitohy hatrany amin'ny fanezazina enjana any Bielorussia sy ny filohany ny zava-mitranga any antoerana amin'izao fotoana izao. Mitatitra amintsika izay vaovao izay nabitso verisitraka sy manora Andriamalala. Nanapa-kevitra ny anakatona ny sidina nabakabaka rehetra miazo an'ny Bielorussia avokoa ireo firenena rehetra mikambana eo anivon'ny vondrona Europeana. Taorian'ilay fampiatoana fiaramanidina nolazaina fa nitondra papiororo nitondra bomba tany Minsk renivohitry Bielorussia ny alahady lasa teo no nahatonga ny fivoriana tampoka ka avy hatrany dia entitra ny fampiarana. Ho an'ny Frantsa manokana dia nanomboka omaly hariva ny fampiatoana ireo sidina rehetra. Raha toa moa ka efa eny an-dalana dia efa nantsoina avokoa ireo mpanamory mba hanova ny lalany. Ho an'ny Londres sy Kiev indray dia nanomboka androany no nofoanany avokoa ireo sidina miazo an'ny Bielorussia rehetra ary entitra ny fizahana ny lalana raha toa ka misy fandikana ataon'ny mpanamory hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha tsy ahivina dia misy ny tsy fifankahazoana eo amin'ny Bielorussia sy ny vondrona Europeana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena indrindrindrindra. Efa nisy ihany koa ny filazana fa tsy mahazo manitsaka ny sisy tanin'ireo firenena mikambana ao amin'ny vondrona Europeana ny Alexander Lukashenko filohan'ny Bielorussia hatramin'ny sinosika nataony nandritra ny fifidianana tany toerana ny 7 volana Aogositra 2024 teo izay tsy nahitana toy ny akory. Amin'izao fotoana izao indray dia mbola mitady sazy hafa ny liana ny Bielorussia ny vondrona Europeana manoloana ny fampiatoana ilay sidina Europeana tany Minsk. Nanambarany amin'ny fanohanany ny vondrona Europeana ny filoha Amerikana Joe Biden. Raha ho an'ny Bielorussia indray dia ny masoivon'ny Letonia tany aminy sy ireo mpiara-miasa rehetra amin'izany masoivo izany ny esoriny nolazain'ny filohany fa nanala ny sainam-pirenenan'izy ireo ny Letoniana. Raha ny filazan'ny mpamakafaka politika Europeana iray dia ahina hitatra ny adin'ny Israeliana sy ny Palestiniana ka efa tsy ny sahady ireo firenena iarady raha sanatrika isy ny ady lehibe maneran-tany manaraka. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia narabain'ny biro politika TIM ny solombavam-bahoaka TIM ny RMDM ary ireo ekipa ny miara-manonja androany ireo gadra izay voasambotra tamin'ny 20 febroary lasa teo. Raha tsy ahivina dia nivoaka ny fonja tamin'ny sabotsy lasa teo izy ireo ka dia izao no arabaina izao tamin'ity androany ity ny andindiny zay eo amin'ny rindra-tsary ny toky raha marola. Ankafaliana indray ny fankahitandreo mpanao politika sy ireo solombavam-bahoaka ary ireo 12 menada nivoaka avy tany amponja androany. Natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana ny lanonana ary taorin'izay dia nanomboka ny fandraisam-pitenenana. Tanteraka androany dia ho volana malagasy hoe halan'olo fa tiaja. Raha ny tsy fitiavana sy ny fankahalana dia hita taratra tamin'ny fanamonjana na tamin'ny fanagadrana amin'ny tolona rito. Tsy mbola misy lalàna eto Madagasikara raha tsy niforonina tamin'ny 20 volana fevrie taona 2024 fa ny olona manao akanjo mena dia elohin'ny lalàna ka higadra any an-tranomaisa. Fitondrana ty ihany nahavita an'izany. Noho ny fankahalana, noho ny tsy fitiavana dia lasa misy fiainan'olona poty ny amin'izany tsy fitiavana. Nefa no dradadradrana etseroa nampitaina etseroa fa ny fitiavana hono no lehibe indrindra. Ka aokare tompoko mba tsy ho izay intsony no hisy, mba tsy ho izay intsony no hitranga fa vao zavatra hafa ikoa no iarahantsika amin'reto havantsika reto. Mbola izy ihany
na tonga ny gadra tany aponja ary tsy fonja anankiray nanagadana anay zay tsy teny hoe engany mba azo anao zany fa zanay teny hoe ampy zay. Samy tazana tetỳ atoerana avokoa ireo mpanao politika maro, indrindra ny avy amin'ny Antoko Team izay nitarihan'ny sekretera jeneraly ny Antoko. Nanamafy kosa i Maître Antra Razafimanatsoa fa tsy mijanona ny tolona raha tsy tonga amin'ny tanjona dia ny hanafitra Madagasikara ary ny vahoaka malagasy. Tena tsy very ianareo indray no ampianatra lesonareo izay ary efa tany izay tsy hevitra ary hiaraka joro aminareo. Mbola tsy vita ny zavatra azy ataontsika satria matoa misy miara-manonja, matoa manonja isika, matoa misy manohitra rehetra dia tsy mandeha ny fiainana eto amin'ity firenena ity. Any amin'ny lalana tsy tokony misy tsika ary tsy maintsy ahitsy izany. Mbola tsy vita ary mbola lavitra ny lalana tsy maintsy andehanana. Mety ary tsika atao ihany koa manafoy an'io rehefa tsika rehetra miray lavitra. Tsy teny lava be intsony aho fa tsy irery anareo izay koa matsapa fa tsy irery izahay. Ary eo ny solotena rehetra izay niarahantsika naneno teo ny Flora Valimanana dia miaraka sy miray fontsika rehetra. Raha ny sitrapony dia tonga teto izy androany fa izay ireo moa izany misolotena aminareo, misolotena anareo eto. Ny ekipa rehetra izay mpiara-mitolona rehetra, tsangitsanavana ho iaho, ny mpanohitra rehetra nyity zavatra tsy mety amin'ny firenena ity, tsy mijanona ary mitohatra mandrapatonga izay tanjona. Taorian'ny fandraisam-pitenenana moa dia nahazo fanampiana ireto 12 menada avy any Amponja ireto ary anisan'ny nanome sy ny ray fo tamin'izany ny Filoha Marc Ravalomanana. Nanome ihany koa ireo fikambanana maro toy ny Vehivavy Team ny avy any Montpellier, ireo malagasy avy any Amerika sy avy any Frantsa sy ny maro hafa hatramin'izay nitazomana azy ireo tany Amponja izay. Fa ny CCS tatoato nitrangana fanafiana amin'ny Tapiadina nanteto andrenivohitra izany natany amin'ny faritra hafa. Mandro sy lavoloha ny akamaroan'ny vahoaka malagasy indrindra any amin'ny faritra izay iverina fa faritra mena amin'izao fotoana izao. Nilaza nefa ny Filoha Rajoelina fa mena 50 isanjato nitrangana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ny mifanohitra amin'izany nefa ny tena zava-misy marina hoy ny solombavam-bahoaka iray nitafa tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androan'ity. Njava-Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. Mampivarahontsana ary mampiteny ny mona nitrangana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Saika isan-kerinandro misy hatrany ny tatim-baovao mikasika ny asan-dahalo ary saika manerana mifaritra mihitsy izany. Raha tsy ilaza fotsiny ny fanafian-dahalo niseho tao amin'ny komina Ivondro, distrika amin'ny Metongy Atsimo. Tsy azo saina neritreritra mihitsy fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao no misy fifandonana mahery vaika. Dahalanjato no nanafika sy nandoro ary nangalatra omby tamin'ny tanàna telo izay nahafatesana sivily misa 17 ary miaramila 2. Misy olona enina hafa ihany koa naratra mafy. Trano maherin'ny 300 tafo no may vokatra izany. Lasa lavelona tao ny vola, vary, ny fitafiana ary ny kojakoja tokantrano maro ka omby 309 no lasan'ireo dahalo. Ny herinandro lasa teo anefa dia nisy ny fitokanana toby miaramila vaovao tany Lakora. Tonga tena toerana mihitsy ny Filoha Rajoelina ary nilaza pahabe maso fa 950 isanjato ny tany tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ny ampitson'ny fitokanana an'ilay toby nametrahana miaramila 10 miaraka amin'ny fitaovana nefa no nitrangan'ny fanafiana. Ka tena niena arak'izay nambaran'ny Filoha izay tokoa ve ny zava-misy eto amintsika. Izany dia izany zavatra izany dia tena mibika mihitsy hoe tsy misy fihenany satria raha hiteny misy fihenany ianao dia mandeha makany amin'ny farafara kokoa ny zava-mitranga. Kanefa ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao dia mandeha makany amin'ny tena faratsiana tokoa fa izany resaka fanafiana ataon'ny dalo zany. Fanafiana ataon'ny dalo zany ane mety dalo anankiray maka omby 10 ohatran'izany, dalo 3 fa ty dalo 50 ndray manafika zany efa tena tambazotra tena matsiravina mihitsy zany ny ao anatin'ilay izy ary tambazotra tena miteraka tsy fandriam-pahalemana goavana. Ka raha izay zavatra izay fotsiny no jerena dia ozy hoe tsy misy zany fihenany zany. Izahay eto Madagasikara ianao nahitana tanàn-dehibe na ny ambanivohitra dia tsy misy andro tsy isehony zavatra miseho
na fanafera amin'ny tapedina amin'ny tanàna izany na fangalaran'ondry any ambanivohitra sy arahana misy teo fakanakeriny zay ohatra hoe santsona fotsiny zay lazaiko zay fa rehefa tena mifampiresaka na disapsolova-bo koa za de tsisy tsy mitaraina fa tsy mifandripalemana io rehefa tena miresaka de tsy misy olo-mavamboaka na ray tsy miteny io tsy fandripalemana io amin'io solomavamboaka araky amin'ny dimapolo amby zato eto Madagasikara de tiako lazaina zany izao zava-mitrango zao de tena mbola lavitra zany hoe teny lamina ny tansy ny firenena ary tena iaino anatina zany hoe fandripalemana zany ny vahoaka tady tsara rehefa tsy misy ny fandripalemana de tena tsy misy tantera tsy misy ny zava-pandrosoana ary le tsy fandripalemana ne rehefa tena zoina de inona moa ny atiny mahatonga reny de resaka fantrana tsy manana asany io ino ary mameloma mifady aman-janany io tsisy de tsy maintsy mandeha mangalatra izy raha nelanelana amin'ilay toerana nanokafana ny tobo miaramila vaovao sy ilay fanafiana mahery vaika dia tsy ampy 20 kilometatra mendrika ho fiantsiana goavana ny mpitondra fanjakana araka izany io fanafiana tany lavaraty io marihana fa raha ny amin'io faritra io tao anatin'ny 5 taona dia nametrahana farafahakeliny tobo miaramila misy 3 dia ny unité spéciale ny didahalo na ny USAD ny bataillon interarme na ny BIA nampina ity tobo vaovao ity na omby ve ny fametrahana azy ireo fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe lasa iza ireo omby misy 300,000 lasa nydahalo ireo amin'izao andron'ny teknôlôjia vaovao izao moa dia efa nisy ny tetikasa nambaran'ny Flora Joel ary efa nondradradradrainy tamin'ny fampelezan-kevitra fonisy kandida ilay puce elektrônika na ny pilin'omby na omby ve izany ity tetikasa ity raha nisy ny puce dia efa mora ny nahitana ireo omby tsy ela izay ny fampahafantarana ny kavin'omby elektrônika nambara mihitsy fa fahombiazana ho ny fampiasana io fitaovana io hatreto anefa dia tsy nahenona tomba nezaka mihitsy momba io tetikasa io raha efa nampiasaina nandritra ny roa taona izay tsy aina tsy miany moa no misy ny alatromby fa manerana nosy mihitsy ny herinandro lasa teo izao dia omby sarety 30 nanao asa no nisy nangalatra tany akadin'ondry sakay ka 17 amin'izy ireo no nisy naka arak'izany na omby ve ny pison'omby mbola mitohy ve inona no fanitsiana tokony atao raha ohatra ka ilaina izany afaraky ny vaovao moa zany dia nisy indray ny fifandonana teo amin'ireo dahalo sy ny miaramila tany midongy atsimo androany maraina omby teo amin'ny 10 teo no efa tafaverina tamin'ny tompony tamin'ity maraina ity tsy nisy kosa ny ainana fohy raha ny loha rambavao voray eto ampelatanana fampisedra olana ny kompania Air Madagasikara amin'izao fotoana izao manombana ny andefan'ny mpiasa ho chômage teknika ny kompania amin'izao fotoana izao mitatitra amintsika momba izay vaovao izay Jessica Miray sy Mathieu Prince miisa 900 ny mpiasan'ny Air Madagasikara 300 kosa ny mpiasan'ny Tsaradi sampana misahana ny sidina anatin'ny Madagasikara efa mandeha ny resaka fa ho alefa chômage teknika ny mpiasa noho ny olana sedrainy sahirana tanteraka ny orinasa amin'izao noho ny tsy fisian'ny sidina anatiny sy ivelany mitana anjara toerana lehibe anefa ny kompania Air Madagasikara indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena voalohany aloha ny fampidirana eo aloha izay mpiasa rehefa manana mpiasa miasa be dia be izy dia manana fahefa-mividy ireo mpiasa ireo zany dia afaka misitraka tsara izy eo amin'ny resaka tolotra manodina zany ny toe-karena izay faharoa zany eo le mpizahatany tonga makaty amintsika hoentin'izy ireny koa zany dia fitombotsoan'ny Air Madagasikara ny ahafahany mitondra mpizahatany eto amin'ny firenena izay mitondra vola vahiny ary fahatelon'izay zany dia eo koa le fitaterana entana satria tsika na manaotsika manondry retana na manafatretana dia efa afaka misehatra amin'izany zany ny Air Madagasikara zany rehetra zany sokony atao ambany zavatra fa lasa fiaramanidina hafa zao ny hitantsika foana cargo mitondra entana avy any any ivelany mba aty amintsika aty ka everiko fa manana andraikitra lehibe tokoa ny Air Madagasikara amin'ny lafiny toe-karena akoatra no karazana hoe reharen'ny firenena azy tokony rehareny koa izy eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny ara-toe-karenantsika eto Madagasikara ny tsy fahaiza mitantana eo anivon'ity orinasa ity mihitsy no anisan'ny olana lehibe voalohany mitentina $20 ny trosan'ny Air Madagasikara ny taona 2024 ampahany amin'izay olana sedrainy izay eo ihany koa ny fampidirana politika sy ny kiantrano an-trano
tamin'ireo fiaramanidina mantso no efa naterina any amin'ny mpampanofo. Misy ihany koa no misedra olana teknika. Fahitako azy tena tsy faiza mitantana. Tsy faiza mitantana ary tsy fahaizana maminavinana ny tokony ho atao. Aiko tsara satria zahako mba fitantanana ny fanako les gestion prévisionnelle zany tena tsy ao amin'jareo mihitsy. Lasa manao fitantanana isaky ny zavatra miseho ny orinasa-panjakana antsika. Zany hoe pilotage avy io. Ianao mitantana an'ireny misy karazana paikady raikitra tena tokony apetraka mihitsy ny fitantanana orinasa-panjakana. Voalohany aloha ny olona apetraka ao. Tsy olon'olom-poana ny apetraka ao. Rehefa olona hitanao tsy navita ny tokony nataony tany amin'ny toerana nisy azy teo aloha, indrindra moa fa rehefa tonga izy mbola mitoy ihany ilay tsy fahombiazana esorina sy sindrafo iny. Gaga ihany mantsy mialatsiny amin'ny dajena mantsy jereko. Efa ministra izy mbola totale général dia efa ninje président rehefa niteny mihitsy hoe nampiantsoana manokana izy totale général nefa dia io izy mbola eo ihany. Izay ny fitantanana ohatran'ireny tsy asiana fihetsepo mihitsy. Na izy ianao na iza rehefa tsy mety dia miala esorina. Manana ny maha-izy azy ity kompania pitaterana nasionaly anabakabaka Air Madagascar ity. Nanana karazana fiaramanidina toy ny Boeing, Twin Otter. Efa nitondra ireo mpilalao hanao fifanarana iraisam-pirenena n'aiza n'aiza. Mad Air no anarany tamin'ny taona 2017. Izao anefa izao miantona. Tsara ny manamarika fa misy petrabola hafa amin'ity orinasa ity saingy any fanjakana izy io. Araka izany, mampametra-panontaniana ny hoe mpiasa mpanjakana alefa chômage teknika. Ny fanjakana no tokony mitady vahaolana voalohany raha ohatra ka fandoavana karama no andefasana ireo mpiasa. Tsy lavina fa efa nanana olana ity orinasa ity. Ny taona 2024 dia nampiditra fiaramanidina vaovao roa Airbus izay natao vente location. Nisy ihany koa ny fanafarana ny Boeing 737 sy 800. Nisy ny olana teo amin'ity orinasa ity dia lasa naterina tany Lituanie. Tsara trano manamarika fa ny Airmad dia tsy hoe tsy handeha mihitsy fa noho ny amiana ara-pahasalamana dia voatery miato. Noho izany, rehefa milamina ny krizy ara-pahasalamana dia hiverina hiasa ary orinasa afaka mampiditra vola. Raha tsorina dia nisy ny fiara-miasa tamin'ny kampania Lufthansa. Tsy sepitra mihitsy ny orinasa tamin'izany, saingy izao ny mpiasa no lasa hifaharandrehatra noho ny tsy fahaiza mitantana. Isy moa ny fivoriana eo amin'ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa sy ny mpitantana rahampitso. Fa tsy mitsaha-mitotongana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy manana politika matipaika ny mpitondra fanjakana amin'ny famahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra rehetra. Mitatitra amintsika ny Cyprien izay vaovao izay Andro Miardina teo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Mihotritra ny Madagasikara raha ny lafin'ny fampandrosoana no asinteny. Raha tsy mandiaraka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny, any ka mitondra fiasana avokoa ny sehatra rehetra. Isan'izany eo amin'ny lafin'ny fampianarana, manoloana indrindra ny tsy fanatanterana ireo tompony andraikitra voakasika ny asa tandrefy azy. Reny ingera mivoaka tonga dia mahazo karama, mahazo ndraitrarehetra, mahazo ny andamide, mahazo ndraitrarehetra. Fa reto mpampianatra reto zay lazaina fa hoe zay ngamba ny tiana tenenina hoe abadoy le gasy. Abadoy, tena abadoy. Satria rehefa kivy reo kizy reo reo mpampianatra reo anabavy sy rahalahy reo any ao-ndrabandravik'azo rehetra any dia tsy zay doto le fampianarana dia tsisy tavokana anankiray ary verinonoka fotsiny. Na vola samborinao na ohatrinona ny vola laina avy any amin'ny UNICEF anaovana fampianarana Madagasikara ny fanampy avy any velany. Fa saingy nalaovinareo ambony latabatra le zavatra dia samy le bebe any any dia ny mamoron-dalana ao efa teneny foana ty reny ihany no mahita zavatra fa nrehetrarehetra dia raha mpianatra raha tsy mahazo dia mety zamijanona fa tsy hampianatra ka mazay ny tena ho tenenina zay ny fanasoavana malagasy. Mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandriampahalemana misy eto amin'ny tany sy ny firenena efa saiko isan'andro. Raha tsy lasa fa tsy nitrangana tseo tamin'ny faritra tsy monosy iny izay nahafatesan'ny olona maro ny farany herinandro teo. Tsy misy ny paikady mazava tao ny fitondram-panjakana manoloan'izany fa mpanantenana ny betsaka hoy ny solombavam-bahoaka. Olona folo vorovory ery ara dia fahita, olona telopolo saotran'izany mandeha daholo ny information
ary aiza moa le fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireny nanao propagande reny aiza le puce nomby aiza zao le puce zao ny ilantsika an'izany zany le tenentsika hoe nampanantena adrisy nampanantena tsy misy ary nampanantena volana ny filoham-pirenena aiza le puce lazaina fa irovana ny omby sy sozaraina maimaim-poana amin'ireny piompy reny aiza le puce ary aiza le hélicoptère lazaina fa entina hanenjehana andreo alatromby any amin'ny faritra misy an'izany tsy ireo voalaza ireo ihany fa ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankabeny mihitsy no mitotongana amin'izao fotoana izao ny firenena malagasy mety trosa ny fantrana mandondom-baravarana isan-tokantrano efa tsy lazaina intsony anisan'ireo teboka fandresana ihany koa nandritra ny fandarana miara-mononjandroany ny mahakasika ny sehatry ny toe-karena izay efa sesilany ireo antso nataon'ireo mpandrara malagasy eo ihany koa moa ny mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa androany dia olon-tsotra iray no nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny fampiatsoana mpanao gazety malona ny zava-misy eto Madagasikara raha fehezina dia ijoro ny olom-pirenena ary ho avy aneo hevitra etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey amin'ny herinandro ho avy izao arao ny fanendadiana eo amin'ny rindran-tsary ny toky raha maro lahy ny kapokambary tsy midina ny jiro tapaka lava ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny fandranana aream-pirenena miroborobo ny kolokolo mangony fotsiny ny fahatram-bahoaka tsy mety ahitam-baolana izany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao roa taona sy tapany latsaka kely izay ankehitriny tsy hijery izany loza rehetra izany intsony ny olon-tsotra fa hijoro ka hoeny amin'ny kianjan'ny 13 Mey amin'ny herinandro ho avy izao ale misoroka toy izay mitsabo no nambarany filoham-pirenena tamin'ny fiandohany izao valanaretina izao amin'izao fotoana izao dia mampalahelo satria aleo mandavaka fasana toy izay mitsabo midika izany fa misy ny famonoana vahoaka ao ambadika ka dia ialana tsiny ialana fondro fa dia mananga itsika vahoaka hampiasa ny zotsika dia ny zo fototra zay faritany indra-lampanorenana dia ny fahafahana maneho hevitra akalamanjana zay faritany charte internationale des droits de l'homme ihany koa faritany lalàna iraisam-pirenena ho ampiasaitsika zay ny zotsika izany amin'ny toerana ity ary ny anombotsika azy dia aoka itsika hanangana saina fotsy isa tokantrano manomboka amin'ny fotoana zay ivoahany ity fandraisam-peo ity amin'ny aino amanjery dia anangana saina fotsy isa tokantrano isika mariky ny alahelotsika ny amin'ny zavatra izay manjoa ny firenena izay makasika ny sehatra asa rehetra na misehatra sahinina na sarangon'olona manao ahoana dia mitaraina avokoa ary anisan'ny zany ihany koa dia voakasika ihany koa ireo tafika fa tonga fitarainana ihany koa fa ireo sous-officier supérieur hatramin'ny taona 2009 dia tsy ary mbola nisy avancement zany hoe mbola tsary niakatra grady kanefa dia isaka ny efa taona sy enim-bolana dia tokony hiakatra grady izy ireo mampalahelo ihany koa zany zavatra zany maro ihany koa ireo gendarme izay manana gendarme migadra ny fianakavian'izy ireo dia tsy hita tsy jereny fanjakana ireo ihany zay afaka mahadidio tamin'ny fiampangana azy dia tsy miverina amin'ny asany sady tsy mandrakarama mampalahelo ihany koa izany izany hoe sika vahoaka rehetra izany ary ao anatiny koa ireo mpitandro ny filaminanareo dia victime amin'ny zavatra zay ataon'izao fitondrana zao koa dia manangy atsika vahoaka manerina nosy ny mpanao politika rehetra miantso atsika ampitambatra ny hery ampitambatra ny tanjaka ivondrona itsikany ampiasa ny zotsikany dia ny fahafahatsika maneho hevitra akalamanjana eto amin'ity toerana 13 Mey ty amin'ny herinandro ambony zay mbola tsy nazara eto ny daty fa dia miaraka miomana atsikany nany amin'ny faritany sy ny eto Antananarivo fa edina eto amin'ny kianjan'ny 13 Mey tsikany tsy fahotana akory izany satria ny filoham-pirenena amin'izao fotoana dia nanao izany tamin'ny taona 2009
ary ny filoham-pirenena no alaitsika tahaka ka dia mankasitraka tompolahy finaritra tompoko vavy manantena ny fatongavatsika saina saia mijoro andavitra ny firenena anavitra ny tanindrazana itsonjo ny taranaka faramandimby ny volatsagidy fa aoka ny hoavy ny taranaka mba tsy amidy ratsaivina dia voafatra anaty lalam-panorenana ao amin'ny andininy 720 ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara ka everina ho fanitsakitsahana lalam-panorenana raha hosa anakana izany indray ny mpitondra fanjakana tahaka ny efa nataony hatramin'izay. Dia ny fanadadiana iny koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy findretiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salalina natatosa izao fampalalam-baovao izao. Asa mio samy tsara ho lavitry ny aretina ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.